Andriamanitra. Amen. Avofantananao dia isaoran'Andriamanitra. Tsy ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy eo amin'ny fisaorana ny herinandro vaovao. Ankasitrao ny tompo dia raha ny anarany omeo voninahitra izy. Misaora azy fa isan'izay tonga eto ianao androany manatrika ny fotoana, manatrika ny sekoly misy teny ary teny nomanin'Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy isaory mialoha zany. Ankasitrao ny fonao manontolo ny herinandro lasa teo iny herinandro namaky vakina ny araka tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Maro ny zavatra nifanesy tsy voatery ny takatry ny saina ihany omeo fisaorana fotsiny Andriamanitra manazara ny tenanao ana fiainam-pisaorana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny asarbidiny fotoana ianao ny mamaritra, ianao ny mandamina. Misaotra ny amin'ity fotoana marain'ity sekoly sokafanao amin'ny alalan'ny fanatrehanao ahafahanay mianatra mankasitraka tompony amin'ny teny ny fanairana ny vavolombelona ny fampatsiahivana sy ny vavaka efa natao teto hatramin'ny fotoam-panombohana amin'ny fivoriana. Misaotra ny amin'ny sekoly Fanasitranana mankasitraka anao zay fa misy fanasitranana ao aminao, misy fahasalamana ao aminao. Misaotra ny amin'ny herinandro iny zay tantananao anay. Misaotra ny amin'ny herinandro vaovao zay manomboka indray iarahany aminao, iainanay miaraka aminao ary inonay fa ahitanay anao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo amen. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika tsiraray avy teneno zay kaikaiky tandrify anao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe eo amin'ny fanatrehany hoe dia misy teny hoe dia ambadika izay teny zay hoe misy zavatra miova hoe. Tanatin'ny intercession ny rahana tamin'ny chorale zoma alohan'ny fotoana dia nampatsiaro ny ekipa hoe raha hira fotsiny isika, raha hivavaka fotsiny isika, raha anao seriana fanatitra fotsiny isika fa tsy misy tenin'Andriamanitra dia tsy misy anton'ilay fivoriana. Fa ny anton'ny fivoriana anankiray dia satria misy teny toriana ary afaka hitondra fiainana ho an'ny rehetra. Amen. Androany maraina manana fiandrandrana ny anaty andray teny. Tsara ny teny fa tsara lavitra ny miaina sy mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Amen. Avofantanao tenin'Andriamanitra Tompo mangetaheta teny avy aminao omeo teny vangio amin'ny alalan'ny teny andro amin'ny maraina tsy haly eto raha tsy handray ny anjara teny avy aminao. Zany etaeta zany ray amin'ny anaran'i Jesosy no entinay miaraka satria fantatray loatra ny asarbidin'ny teny fa na dia tao anaty aizy na aza amin'ny fanahinao tsy nietsika moka mazava raha tsy tonga ny teny. Na dia Andriamanitra ny famonjena ary ianao tsy tanteraka ny famonjena raha tsy tonga teto ambonin'ny tany ny teny tonga nofo. Izay isaorana anao Jesosy. Mitenena ho amin'ny isa tokantrano indray amin'ity maraim-baovao ity amin'ny isam-batan'olona zay rehetra manatsofinao kizy andre azy rehetra afaka ampiasa amin'ny fony teo kizy andray. Misy zavatra mila hovaina ao amin'ny fomba fijery ao amin'ny fotom-pisainana ary te hifankahita aminao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy maza ho toerana vetivety ary mafaly any tonga eto andro maraina mahita antsika tonga eto ihany koa noho ny amin'ny fandaminana dia nampitondraina ny asa fitoriana teny andro maraina fa rapitso efa eo pasteur zay ny afatra dia ny afatra mitelona moa maninona moa fa misy fotoana efa ampitainao foana ny afatra fa mbola ambinina ihany ianao amin'izay lafon'izay amin'izay lafon'izay ampitampitaina any amin'ny namana rapitso izy dia efa mandray ny poste eto araka ny tenen'ilay pasteur teo aloha teo hoe fataro izy izy ny poste anao anazy ao mipostaka rehefa tsy eo ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony ho eo fa tsy hoe miara-tsy eo zareo hoe eny misy fotoana aloha miara-tsy eo dia misy olo lafa indray mandray izay poste zay indray fa mila fantatra ao zay. Amen. Androany maraintsika dia hinana an'ity sakafo anankiray ity nampitondraina ny lohateny hoe ny fiainako ovain'ny Révélations. Ny fiainako ovain'ny Révélations.
manandanja loatra ary tsy tokony ho atao ambany zavatra ny fanambarana hitondranao ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Etsika tsy miresaka fotsiny hoe manaraka an'Andriamanitra ianao, fa manaraka an'Andriamanitra ianao mahafantatra zavatra. Fantatrao ny momba an'Andriamanitra ary indrindra fantatrao Andriamanitra. Atombotsika arany ao amin'ny Jaona toko 9 ny 9:20. Raha misy baiboly ao an-tanantsika dia hiaraka hijeren'izany tsika, hiaraka maka an'izany ho voninahitry ny Tompo. Jaona 8:18. Ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao no manambara ny tenako, ary ny iray izay naniraka dia manambara koa. Amen. Eto Jesosy miteny fa izy no manambara ny tenany, izay mampatsiaro antsika fa tsy misy loharanom-pahalalana tsara lavitra no Andriamanitra tenany. Izy ihany no afaka manambara ny tenany mba hahatonga anao ahafantatra azy. Tsy faratapo ny finoana, satria na Paoly ary nyteny hoe fantatro zay inoany. Dikan'izay misy olona zany mino fa tsy fantany izay inoany, dia misy zavatra tsy ampy ao. Zay no mahatonga antsika sady mampiasa finoana, mila mahafantatra an'Andriamanitra ary mitombo amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra ary mitombo fahatakarana. Ny dikany hoe fahatakarana dia compréhension. Misy zavatra azonao, tsy azo hoe obtenir. Amin'ny teny gasy mantsy mitovy le teny, le voambolana. Raha amin'ny teny zao hoe azonao ve, dia afaka atao amin'ny teny français, est-ce que tu l'as obtenu, na hoe est-ce que tu as compris. Fa le compris ny resahako eto, ary zay ny resahan'ny hoe fahatakarana. Zany hoe tsy hoe mandray an'le teny fotsiny ianao dia mampiatra an'le izy fotsiny, fa azonao le izy. Zany hoe misy zavatra misokatra ao anatinao ao, dia tafate mihitsy ianao hoe ay ve zay le izy. Amen. Jesosy dia mise présenter amintsika ary izy no manambara ny tenany. Ao anatin'ny fahasamihafan'ireo karazana teny, rappel vetivety dia hiditra amin'ny votoatin'ny 4 fampahirezana. Misy ny logos. Ny logos dia teny voasoratra, teny fantatra, teny nampahafantarina, teny mampahafantatra, teny mitondra fahalalana. Ary misy indray ny rema, teny velona, mitondra famelombelomana. Tsy connaissance fotsiny le izy, fa renao mihitsy hoe manomboka mivadika conviction sy motivation. Fa misy fahatelo révélation, zay manondro an Jesosy. Tsy ampy zany raha ohatra ka mijanona eo amin'le logos ianao, ary tsy ampy raha mijanona eo amin'le rema ianao. Tsy hoe ny tantaran'i Davida mitondra famelombelomana, fa possible olona kely afaka mandresy olona be. Tsy zay no ilainao fa ny tantaran'i Jesosy. Ny ilaina nefa ny tantaran'i Davida anondro antsika fa tahaka ny nandresen'i Davida ny Goliata no nandresen'i Kristy ny fahafatesana. Fa raha tsy tonga hatrany amin'le hoe izy Jesosy ao anatin'izay teny soratra masina vakianao, dia tsy tafepita ho tonga fiainana na famelombelomana zay mety eo ambany masonao. Ary andro antsika dia hiezaka hijery hoe inona ny mety ho fahasamihafana fanambarana omeny Jesosy, ary inona ny tanjona na ny anton'le izy. Misy ny ataontsika omentsika anarina le izy, misy ny révélation de présentation, zany hoe vao miaona aminao Andriamanitra, mampafantanao zavatra izy, dia avy amin'iny izy no miseho, dia avy amin'iny révélation iny ianao no mandray miracle mifanandrify amin'le fisehoany. Les révélations anankiray des révélations de préservation, zany hoe amin'ny alalan'iny révélation iny indray no hiazonana anao rehefa azonao le miracle. Asika hoe zany resako zao ve les révélations voalohany, Andriamanitra miseho aminao fa afaka ataony le zavatra manahirana anao. Fa le révélation faharoa, rehefa azonao le ilainao, tanteraka le irinao, voarainao le fahagagana, dia misy fanambarana avotsitr'Andriamanitra. Zany hoe ao anatin'ny safotifoty ianao se présenter izy. Rehefa milamina le izy dia mbola se présenter fandrony izy. Le présentation amin'le fandrony anampy anao, hitahirenao, ary iny le miantoka ny fiainana mandrakizay.
ary miodikodina eo ilay zavatra resantsika andro amin'ny maraina ary mino fa tsy miodikodina anatin'izay tsy no fiainanao fa manomboka ho hitanao amin'izay hoe ay ity zany ny zavatra tian'Andriamanitra ho raisiko sy iainako. Mbola metraka rahampelana prinsipa anankiray hafa ihany ny amin'ny hoe ny zavatra omen'Andriamanitra dia natao ho zaraina. Tadiditsika izay prinsipa izay afaka veritsika ve? Ny zavatra nataon'Andriamanitra dia natao ho zaraina. Avereny farany ny zavatra nataon'Andriamanitra dia natao ho zaraina. Mateo toko 10:9. Mateo toko 10:9 dia manambara amin'anaran'i Jesosy hoe sitrano marary atsanganony maty diovy ny boka avoainy demonia efa nahazo maimaimpona nareo ko manomeza maimaimpona. Resaka fanasitranana, fananganana, fanadiovana, asa-panasitranana, asa-pahagagana. Luka toko 2:7 amin'anaran'i Jesosy ary nandray kapoaka Jesosy dia nisaotra ka nanao hoe raisy ity ary rehefa avy raisy dia zarao. Zany hoe ny zavatra raisina zany dia natao ho zaraina. Hitantsika rehefa voina ny ifandraisan'izay amin'ilay sekoly mpanasitranana. Ny sekoly mpanasitranana dia zao ny fahasalamanao voarainao dia tokony tsy hainao no hizarana isa tokony ho ampiasainao hiverina ho an'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko 1:13 miresaka momba mifandraisana ohatran'ilay teo ihany Paoly apôstôly miarana Tompo izao efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotra anareo nandray aloha vao nanolotra. Tahaka izany koa mirakla dia omen'Andriamanitra ho an'izay mahavita mitahiry fijoroana. Ny mirakla na ny fahagagana na ny fanasitranana io zavatra mety hoe andrandraintsika eo dia natao hijoroana. Zany hoe ianao mety mieritreritra mba hisy mirakla andro amin'ny maraina, Andriamanitra mieritreritra mba hisy fijoroana aorian'ilay mirakla. Mifameno zany fanantenana zany fanantenanao ao amin'ilay zavatra vitan'Andriamanitra fa Andriamanitra manantena koa hoe mba hampirona anao bebe kokoa ny zavatra omeny sy ny zavatra ataony. Afaka to dia mandray lesintsika ao anatin'izany omeo toky Andriamanitra fa ninina valim-bavaka eo dia ampitombo anao. Ninina zavatra hitranga eo dia ampandroso anao. Omeo ilay toky tahaka izay hitan'Andriamanitra tao amin'ny Petera arakaraka ny namenoana sambo ny arato tonga tao anaty amenoana hazandrano ny arato ameno ny sambo arakaraka ny mahafeno hazandrano an'ilay toerana maiky Petera ny ekoaka teo amin'i Jesosy. Hitantsika amin'izay ve le karazana réaction tian'Andriamanitra ho hita. Tsy hoe ianao tongeto miaraka amin'ny zavatra mahatery dia rehefa voarainao zavatra mahatery dia iny ianao maika memana lavitra an'Andriamanitra. Tsy izay. Atao vitanao ny mampanakaiky anao an'Andriamanitra arakaraka ny amalian'Andriamanitra anao. Tena kaikinao atao vitanao hoe ny mampanakaiky anao amin'Andriamanitra hoe arakaraka ny amalian'Andriamanitra anao hoe. Amen. Mahatonga Andriamanitra manome mirakla zany dia mba hijoroanao tsara ao aorianan'ilay mirakla. Ary tsy vitan'izay fa tsy hainao rery ny siblen'ilay mirakla fa ny olona manodidina anao ihany koa misy olona be dia be tian'Andriamanitra ho tairina ankoatranao. Satria tonga ilay mirakla enao mijoro mihafa voakasika. Zay ilay resantsika teo hoe ny zavatra voaray dia natao zaraina sy omena. Mety misy fandraisan-dahatra tonga ao anatinao fa voarainao ilay valim-bavaka. Fa amin'ny alalan'ny fijoroanao vavolombelona tian'Andriamanitra ho zarainao ilay fandraisan-dahatra mba tonga ny olona ahery mety hitovy amin'ilay nanjoanao, mety tsy hitovy fa mifanamasina afaka mampiasa ilay témoignage ampahery sy ampatanjaka an'izay olona reradreraka na valabalaka tonga manaraka an'ilay fivoriana ampatsahivina azy. Fa marina tokoa fa teo aoriana natao amin'ny Baiboly fa misy pratika azo hijoroana andro amin'ny maraina. Amen. Ka ilaina ny témoignage. Raha misy zavatra nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba manokana fotoana dia manatona amin'ny pasteur Sandra soratana ilay izy. Ny antony ny zavatra matoa nomenanao io valim-bavaka iny dia misy olona tian'Andriamanitra ampahirezana ambadika any mitovy amin'iny valim-bavaka iny. Alléluia. Voaraintsika ilay teny rehetra teo ilay prinsipa. Ary marihana fa tsy mirakla ny mampijoro anao fa révélation. Ao aoriana mirakla dia Andriamanitra miandry fijoroana. Tsy ilay mirakla no ampijoro anao fa révélation. Zay dao ary. Leo tsika hijery zavatra nitranga tamin'ilay lehilahy paralitika natratra amin'ny paralysisa. Paralysé ny fiainany. Androany tsika mety hiresaka ihany koa hoe mety hoe marary ny tongotra tsy tafihetsika. Azo tsika hitarina ihany koa hoe karazana olona
mahatsapa fa bloqué ny fiainany. Zany hoe tsy afa manoatra, tsy afa mandroso, tsy afa miemotra, tsy afa mihetsika. Miandry olona mpibata vao afaka se déplacer. Zany ny problème an'ity rangahy ity. Matitoko fasivy. Ao anatin'io matitoko fasivy io dia nisy olona nitondra marary ny paralysisy iaona amin'i Jesosy. Ary teo Jesosy no nanasitrana azy. Ho jerentsika, ohatrany ahoana ilay zavatra nitranga. Voalohany nanome révélation Jesosy, nanome ilay miracle Jesosy, dia nanome révélation fanondroany Jesosy ampijoro an'ilay lehilahy rehefa avy no sitranina izy. Azontsika ilay izy dia isika be dia be ho raisitsika rehefa avy eo fa mahavariana be fa ohatr'izay daholo nanaovan'ny tompo ilay izy. Amen. Matitoko fasivy andiny fahenina mianaran'i Jesosy. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany amela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisy, mitsangana betao ny fandrianao, modia ny antranonao. Zay le fisehoan'Andriamanitra teo amin'ity lehilahy ity izay niaino rehetra. Io le révélation nomen'i Jesosy talohan'ilay fahagagana. Ozy izy, izaho hoy Jesosy no zanak'olona afaka mamela heloka. Zany hoe miamisokatra tao anatin'ny olona izay nanatrika teo fa possible ny famelan-keloka. Ary Jesosy manome modelin'ilay hoe ohatr'izao ny famelana ny heloka. Ary ateo aoriantsika mahalala fa nanolotra ny rany Jesosy mba ho famelana ny heloka ny maro. Azontsika ve? Zaho Jesosy ny zanak'olona afaka mamela heloka. Mampatsiaro antsika ny Salamy 3:1. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ary izay rehetra anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ary iza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny helokao rehetra, manasitrana ny aretinao rehetra. Mampatsiaro antsika androany marina tany Sekoly Fanasitranana. Tsara ianao miandrandra fanasitranana, fa tsara ianao miaina famelan-keloka. Ahoana moa no ahafahanao mino fa rehefa mibebaka sy mitomany ianao mangataka famelan-keloka dia voavela. Avy eo izay finoana izay. Manenao tonga dia ohatrany mahay mamafa ranomasy rehefa avy mitomany iny. Rehefa avy manao betizy iny ka mifona dia miverinao amin'i Jesosy ianao rereo an-trano. Renao mihitsy hoe avy niresaka tamin'ny tompo ianao, nitsotra taminy, naboraka teo aminy avokoa ny zavatra rehetra, dia nanenina ianao. Mitsangana avy eo ianao maivamaivana. Marina izany. Dia izao, iny karazana fahatsapana iny ihany ny fahatsapana momba ny fanasitranana rehefa milatsaka ny teny mpanasitranana. Satria lay mamela heloka ihany no manasitrana. Rehefa entinao eo iny dia raisiny, karakarainy ary andraikiny. Voavonjoro Jesosy hoe izy ny mpamela heloka. Zany hoe manipiresaka Jesosy, zany hoe ny famelan-keloka ho lasa fiainantsika tsy ho atsy. Amen. Tonga dia nisitraniny ilay paralytika. Zany hoe pardon égale guérison. Misy taona ao an-trano tsy mety sitrana satria misy pardon miantona. Misy taona ilay tokantrano mihitsy tsy mety sitrana satria ilay mpivady tsy mifamela. Mety fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny zanaka koa. Sary-piaro Andriamanitra ny amin'ny fahadiovan'ny fonao ahafahanao mahita azy. Sary-piaro Andriamanitra ny amin'ny fanatitra ataonao mba ahafahanao mihavana amin'ny olona aloha izay vao tonga manatitra fanatitra. Zany hoe tian'Andriamanitra zany ianao tena adio tsara amin'ny fonao alohany miatrika azy. Maraina ny andro raha zah ianao tsy misaringotra alahelo sady vao manomboka ny herinandro. Raha mba farany herinandro ahay anga. Na farany herinandro koa ary. Na zareo ka matiako tenenina. Fa mba fara fa tsara ny andro maraina, manomboka herinandro vaovao ianao dia manombo vaovao. Tena atao vaovao tokoa. Misy zavatra mandratra ane, fa azo sitrana ane ny ratra. Misy zavatra mahasositra ane ry reto fa azo ioarina ane ny fahasosorana. Misy zavatra mahatezitra ane, fa amin'ny boky ny obolona, tany amin'ny obolona mbola tany amin'ny boky ny obolona dia efa hoe ny fahatezerana dia maneo izy. Tratran'ny adala dia dia mahatsapa tena hoe karatsina kosa ko adala ve dia mangina zany dia tsy tezitra. Raha vao tezitra eo zany dia adala. Matitoko fasivy andiny faharoa ambin'ny folo. Ty amin'izay les révélations hitehirizana an'ity lehilahy ity. Ianao zany rehefa miatrika an'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ho voarainao. Eny tsara ilay izy. Raha tonga teo amin'i Jesosy ilay marary
dia tsy hoe hitahiry an'le marary na tongavan' Jesosy aloha fa sitranina aloha le marary dia le marary sitrana avy eo tehirizina. Ianao zany raha tonga eto andro amin'ny maraina aloha dia fatara aloha zany fa tsy hoe hitahiry anao fotsiny aloha zany ny atongavanao eto fa hikarakaranao mihitsy aloha zany Andriamanitra. Zay aloha zany apetraka tsara fa tsy hoe lasa ny amin'le hoe ohatrany hoe lasa adinontsika na fafatsika indray ny fahaiza-manaony nefa tsy afaka fafatsika fa sady mahay an'izy izy no zay mihitsy izy. Averiko raha miteny Jesosy hoe tokony ho tehirizinao le zavatra voarainao dia misy zavatra tokony ho azonao aloha zany aloko. Dikan'izay sady sitranina ianao ny tokony hijoro ianao. Andro amin'ny maraina fampatsiahivana antsika tsirara avy zay tonga eto amin'ity sekoly ity andro amin'ny maraina. Sitraka Andriamanitra ny anasitrana anao fa miandra Andriamanitra ny fijoroanao ao aorianan'ilay fanasitranana. Tena kaikinao, tena misy ny fahagagana hoe. Tena misy ny fanasitranana hoe. Fa rehefa voarainao zany hoe dia ny tian'Andriamanitra hoe ianao mijoro hoe. Mba sitehaka mafy ho an'izany fanambarana avy amin'Andriamanitra zany. Dia hozy izy Matthieu 9:12 anaran'i Jesosy. Ary raha nare zany Jesosy, efa sitrana le lehilahy anatin'io, efa vita. Tananao amin'izay révélation momba ny famelan-keloka ny sitranina. Sitrana le lehilahy nomeny révélation hafa amin'izay mba hahafahan'le lehilahy mandeha mitahiry ny tenany. Dia hozy izy Jesosy, tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tonga dia ny se présente izy mihoatra noho ny mpanome fanafody ny tokony ho etaetanao. Le mpanome fanafody, le mpanasitrana mihitsiny. Hozy izy Jesosy miteny an'izy za mihitsy ny tokony ho etaetanao. Hoy Jesosy. Hitantsika amin'izay ve inona ny hitahiry ianao? Ny ianao misokatra avy ao anaty fa tsy vavahady misokatra ny ilainao amin'ity semaine ity. Tsy opportunité. Fa le mpanjaka ny voninahitra rehefa tonga eo amin'ny vavahady fahagola dia tsy maintsy misokatra daholo ny fahagola satria ny fahagola tsy ambony noho ny mandrakizay. Tonga dia miady, tonga dia mampiady karatra zany zay ray maharitra. Tonga avy le vavahady fahagola. Le vavahady fahagola io zany efa mampolo taona ny katona ho anao, tsy mety misokatra mihitsiny. Fa tonga avy n'Andriamanitra mandrakizay dia miheza n'le fahagola. Satria le fahagola kely sy bitika manoloana ny mahamandrakizay azy. Zay no mahatonga izy tsy hoe tafiditra ho azy tao ianao fa nisy mpanjaka ny voninahitra niaraka taminao. Ny mpanjaka ny voninahitra tsy miaraka aminao amin'izao, ny mpanjaka ny voninahitra miaraka amin'ny olona manome voninahitra azy. Tanao amin'izay misy ifandraisany any amin'ny fiainam-panahinao manome voninahitra le mpanjaka ny voninahitra mahatonga le vavahady isokatra dikan'izay aza mionona fotsiny andro amin'ny misy vavahady isokatra dia miova daholo ny fiainako amin'ity semaine ity. Ianao zao tianao zany amen zany ary hitrangy zany. Fa ny amen nataon'Andriamanitra ny an-danitra miaraka amin'ny ny anjely dia hoe hiova ianao amin'ity semaine ity. Zany zao ny tena tian'Andriamanitra hitranga. Tena kaikinao afaka hisokatra amin'ny vavahady rehetra hoe. Le eritreretinao hoe le mbola tsy hita amin'ny masonao iny hoe le anova zavatra iny hoe afaka hisokatra amin'ity herinandro ity hoe. Fa ty misy zavatra ambonimbony kokoa hoe afaka hisokatra avy amin'ny fonao hoe. Ny olona rehetra mitady opportunité hidirana. Ianao manokafa amin'ny fonao mba ahitan'Andriamanitra ny tena ao anatinao. Misy fotoantsika rehefa mivavaka dia tafiditra any amin'ny plein-vave prayer. Zany hoe ohatry somary ohatry ny routine misaotra dia mankalaza dia miteranao ambony lanitra sy ny tany. Eninao mihitsy ny hoe enregistrement efa goka le mandeha. Dia ao anatin'ireny fanamasina mamangy ianao. Dia renao mihitsy hoe miova amin'izay ny tonom-bavaka ao. Manomboka ny any anatinao amin'izay no avoakanao. Tompo, misy an'ity zavatra ity tsapako omaly. Tia ny zavatra nasainao nataoko vitako hatreto. Tia tsy vitako. Tia misy zavatra nasainao nyreseko nampandresenao. Tia misy zavatra ohatr'izao tsy resiko. Lasa mamboraka ny ao anatinao ianao. Sa ve dia tena tsisy resahana mihitsy momba ny fiainanao ve? Raha fijeriko anao io, nahazara mahita resahana momba ny fiainanao io. Raha zay ianao mahita resahana ny atrehan'Andriamanitra momba ny fiainanao, andana ho ety eo amin'i Jesosy le izy. Amen. Hozy izy Jesosy tamin'ilay révélation rehefa sitrana le lehilahy.
zany mpanasitrana ilain'ny marary, izao mpanao fanafody ilain'ny mpanota marary. Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Matthieu 9:13 mbola toy isitsika, mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra, fa tsy tonga hiantso ny marina fa tonga hiantso ny mpanota. Zany mbola révélation ampijoro. Satria tsy tian'Andriamanitra ianao ho kivy eo amin'ilay fanotana. Zay mihitsy ho Jesosy ny nidinako hiantso anao mba ho afaka eo. Dia ndao tsika ny hijery iza na inona ny nantsoiny Jesosy ka tsy tonga teo aminy. Dikan'izay, ianao mpanota io zany rehefa miantso anao Jesosy tsy maintsy ho tonga eo aminy ianao. Ka raha vao manantona azy nefa ianao dia afaka mifahotana. Hitanao ve le révélation mampijoro? Le révélation mampijoro zany manokatra ny ao anatinao hoe matoa Andriamanitra miantso ahy dia za zany manantona azy. Ka rehefa manantona azy dia manalavitra n'inona? Mifahotana. Tonga dia nijoro Jesosy, zany miantso ny mpanota. Ny aretina azo sotranina amin'ny famelan-keloka ary ny fahotana dia azo resena amin'ny fiovam-po avy amin'ny fahafantaranao fa Jesosy miantso ny mpanota hiova ao aminy. Possible ny fanovananao fa tsy eo amin'ny toerana misy ianao io fa ao amin'ny Kristy ilay izy ny possible. Mety isaintsika hoe ahoana moa pasteur anao fahako miova fa ty caractère ty sy ty habitude ty, ty attitude ty efa mampolo taonany voaraiko tany amin'ny ray aman-dreny. Ahoana moa zany niovany zany? Dia zao ny valiny, tsy eo amin'ny misy ianao io ilay izy niova fa ao amin'ny Kristy. Zany hoe mila vitanao ny miazona ny toeranao ao amin'ny Kristy fa ao ianao no miaina. Amen. Possible le fiovana matoa Jesosy miantso ny mpanota sahirana ho any aminy. Misisika zany Jesosy miantso anao satria fantany fa afaka makany aminy tsika. Fa rehefa tonga any aminy tsika dia milamina ilay zavatra be lehibe eritreretinao fa manahirana. Hitahiry ny fijoroany ty lehilahy ty ny fahafantarany fa antsony Jesosy no miantoka azy. Point fary anatin'izay ndresantsika izay dia hojerevantsika amin'ny point manaraka Matthieu 7:7 naran'i Jesosy. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Tonga dia nampitodika amin'ny vahoaka ankalaza an'Andriamanitra le mirakla voarainy. Voalohany, misy mirakla se présenter Jesosy. Faharoa, avy amin'izay mirakla izay misy vokatra mitranga. Tonga dia sitrana. Fahatelo, miveriny Jesosy manome mirakla indray hitehirizana an'ilay lehilahy. Fahaefatra, le mirakla matoa nomena tsy ho an'ilay lehilahy irery fa ho an'olona be dia be. Dikan'izay tsy tokony kobokobonina loatra zany io mirakla mitranga teo amin'ny fiainanao eo hatramin'izay ka hatramin'ny androany. Misokatra ny fanoratana anarana ho amin'ny fijoroana vavolombelona. Tsy option le izy sao dia tretina hoe zany menamenatra. Tsy mampaninona asiana sarin-doha ianao miakatra eto amin'ny zoma. Hainoko fa tsy izay le izy. Fa mety misy zavatra tsy mampahazo aina anao fotsiny. Dia izay le tsy mampahazo aina izay mihitsy le réglentsika. Fa inona tsy mampahazo aina anao rehefa eto arany eto tena mazava be fa rehefa sitrina le rangahy dia tsy hoe nandehandeha ary dia mibatainy mangingina le fandriana dia tsisy nalala koa re izy le sitrana tao. Ozy izy ny Baiboly ary ny vahoaka. Ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra. Tsy nankalaza an'ilay marary tsy nankalaza pasteur fa nankalaza an'Andriamanitra. Mila mirakla. Tsy samy mamaly satria Sekoly Fanasitranana tsy masy mila mirakla fa mila an'Andriamanitra mihoatra no mirakla. Ozy izy eto zavatra ianarantsika mba misaina iny rehefa mitranga le mirakla tsy ianao no hiteny hoe nomban'Andriamanitra tsy izay fa ny olona ny ahita fotsiny hoe ary sitrana izy kay fa ahoana ny zavatra nitranga ampiasa saina ny olona ahalalany an'Andriamanitra bebe kokoa ny zavatra hiova eo amin'ny fiainanao. Amen. Hijeritsika le jambatra any am-boako amin'ny Jona 5. Le teo paralytika tsika hijery jamba. Ty olona jambatra any am-boako ty koa dia asika noarana karazana fiainan'olona tsy manana vision misokatra.
Zany hoe miatrika fiainana izy dia tsy mety mahita zavatra lavitra, tsy mety mahita zavatra tsara, tsy mety mahita zavatra mazava fa ao anaty aizina foana. Miteny azy ianao hoe iova amin'ny fiainana ohatra ny iova amin'ny fiainan'i Josefa, dia zao no teneny Joseph zany. Etoa dia mitongo be tsy mety manao amainina amin'ny fiainana, misy problème na vision tsy misokatra ao zany. Tsy vitanao hatramin'ny 4 taona hatramin'izay hoangonina amin'ity taona ity, dia ilay amainina dia rena mihitsy hoe amainina sadasada. Ohatrany hoe enely mahafinaritra ny fampanantenanao a. Andriamanitra koa ve tana lasa miditra tsehatra le fahajambanao amin'ny vision. Fa Andriamanitra matoa mandatsaka an'izany eo amin'ny fanatrehany a. Raha zay ianao mino. Na dia tsy mampino azy raha zay ianao mino. Satria tsy efa hitan'Andriamanitra eo lasa minisitra ianao ato dia hoe zay moa tsy natansaintsika hoe isy re manimao zany dia ianao ohatry mifatapatatra fa hiakatra ao. Amen. Dia tonga ny faminaniana hoe hifindra tranonareo nefa efa lasa minisitra ianao. Tsy izay karazana faminana izay le resahako anao. Misy lettre de démission ho avy raha atoandro a, fa Andriamanitra miteny fa alohan'ny farany volana zavatra mahafinaritra be hitranga. Dia jereo tia ve le zavatra tsara. Andriamanitra izay. Tsy lôzika anie ny fiarahana amin'Andriamanitra rehetra. Andriamanitra rehefa miteny fa afaka azony zavatra mety irianao ianao dia tsy miankina amin'ny moyen eo an-tananao e. Tsika anie tsy mivavaka hoe anangana centre satria efa misy ambimbava ny asa fanompona mitentina 20 milliards d'ariary fotsiny tamin'ity volana ity. Tsy zany anie le finoana ampiasaintsika efa finoana mianga zéro e. Azam-bazatra n'io finoana tsy mianga zéro io. Mba mianara miverina amin'ilay finoana tena pure tena tenen'ny boky Jakoba hoe sambatra malahelo amin'izao fiainana izao izy fa izy natao hoe manan-karena amin'ny finoana. Karaha azo meuble vaovao nareo a, tsy hoe nanangony ianao fa hita fity. Tsy hoe nisy dadatoanareo ny teny hoe ohatra misy fiara tsy ilaina izay intsony ka mety ho alainareo hoe dia ino no ataonao amainina fa ino ny fiara ho azonao, mety ho azonao iny bonisy. Fa tsy iny letriretin'Andriamanitra atao anao, mbola misy zavatra mihoatra noho iny. Tsy miankina amin'ny moyen anao fa miankina amin'ny moyen an'Andriamanitra. Zay ne maintéressant no mivavaka e. Ny dikany hoe mivavaka ane dia mametraka ianao fa zay rehetra mety ho irinao dia ankininao amin'ny fahaiza manao an'Andriamanitra tsiritra. Tsy aleo mivavaka. Tana mivavaka. Sady miasa. Ny ampiasana. Sady mianatra. Mandamina fotoana ianao. Amen. Jaona 7:5 ka hatramin'ny 7. Inona ny tranga teo amin'ny fiainan'ity lehilahy jamba hatrany am-boaka. Ny anaran'i Jesosy. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavan'izao tontolo izao. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany. Io mandrora amin'ny tany io zany a. Alohan'ny fanasitranana fa tsy tokony handoto tanàna ianao. Manao fomba ny tompo. Ianao tsy hametra tanana marary koa dia mandrondrora eraky ny tanàna fotsiny ianao. Nen'i Jesosy misy antony matoa izy nandrora tamin'ny tany. Rofiny le izy avy eo. Ho an'izay mpandrora rehetra amin'ny tany sy mpandrora amin'ny tsilany rehetra. Matola izy narorany tamin'ny tany dia inona nataony avy eo? Nirofiny le izy avy eo dia navadiny fanasitranana. Ny kristiana dia tokony olona madio, tsy tokony mandrewaka sy mandrora n'aiza n'aiza ianao. Hoy ny commune. Raha mba zany iny raha ny kristiana rehetra fotsiny a dia madio ny tanàna. Madio ny tanàna. Ary mino fa hiasa Andriamanitra anatin'izany teny zany. Dia misy olona eto mpandrora be miova izy miala eto. Ijoro avombela izy voninahitra n'Andriamanitra za zany tena mpanjora be mihitsy taloha fa tena na enteny ray latsinahy tonga dia tsy nanjora tsony fa inona ataonao nateliko. Tsy voaterika afaka maka mosara jeté anao na ohatra zany a dia lasa zay mle ohatra ny lasa mangogoka ny tendraka pasteur tanatin'ny fampianarana izy satria tsy navoaka tsony reo ka avoaka le izy. Ara-panasitrana sy ara-pahasalamana satsika avoaka le izy a fa tsy alefa eny an-tokotany. Mazava zany a. Madio tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nandrora tamin'ny tany ny tompo nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary io izy tamin'ilay jamba andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama izay atao hoe ranadika nirahana. Ary dia lasa ilay jamba ka nanasa ny masony dia niverina nahiratra. Ina révélation voarain'ilay lehilahy teto? Ozy izy, zany fahazavan'izao tontolo izao. Afaka nafaka anao anatin'io aiziny io a. Ary avy hatrany dia nampahiratiny Jesosy ilay jambatra ny am-boaka satria izy no nijoro sy ny se présenter ho fahazavana afaka nafaka an'ilay lehilahy avy tao anaty aizina.
rehefa sitrany ty lehilahy ty ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30 ny anaran'ny tompo Jesosy nandrefa efa ny 3 andro lehilahy ary rehefa nahita azy izy maraka tsara ve tsika mame révélation Jesosy dia mandray miracle le olona dia manino izy fantelony manao révélation fantelony fanondronondray izy dia mijoro le olona averiko ary manjary lasa ohatra mitatataty eto fotsiny nefa raha avy ety antsika mandeha ny révélation voalohany dia mitranga miracle mandeha ny révélation faharoa tsy ho an'le miracle ntsony amin'izay fa ho an'izy ho an'le olona tsy hoe satria marary izy fa mila mijoro izy mila takatry ny fanahintsika zany fa Andriamanitra sady tena sitrana anao ny te hitanao mijoro eo zany mila mazava be tsy hoe te hitanao mijoro fotsiny izy ahoana moa ny ijoro raha tsy mitsangana aloha ianao manangana aloha izy dia avy eo mampijoro tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra ianao tsy mahavita mitsangana rery zany tsy maintsy Andriamanitra no miteny hoe mitsangana miazava avy any amin'ny parole anao fa anao mitsangana ka raha efa nanangana anao izy dia aoka izy hitahiry anao anaty fijoroana amin'ny alalan'ny fampiasanao safidy hijanona eo amin'le fampijoroana nametrahana anao atsangana ianao dia ampijoroana dia ianao amin'izay no mampiasa safidy hoe za hijanona eto amin'le fampijoroana fa tsy hidina ntsony any amin'ny fahalavona tena akaikinao mahay mampiasa safidy amin'izay ianao hoe rehefa natsangan'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fanambarana ianao hoe anapinanao eo amin'izay fijoroana izay inona le révélation nomen'Andriamanitra nomeny Jesosy an'ity lehilahy izay jambatra any amboaka ity ka nahiratra Jaona 5:5-7 ka hatramin'ny 9:9 ny anaran'ny tompo ary Jesosy nandrefa efa ny 3 andro lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino zanak'Andriamanitra va ianao tonga dia surprise ty Jesosy raha mbola tsy fantatrao dia zany zanak'Andriamanitra ary amin'ny zanak'Andriamanitra dia afaka hitahiry anao fa indrindrindrindra afaka hitahirin'ny tenanao ianao amin'ny fahafantaranao fa lay zanak'Andriamanitra no nanasitrana anao misy inona ny fampaherezana anatin'izany hoe zany zanak'Andriamanitra point voalohany faran'izay tsy lalina indrindra Andriamanitra zany afaka mananjanaka matoa zany Jesosy misy présenté hoe zany zanak'Andriamanitra tokony isoka zany ny sainao hoe ary Andriamanitra zany afaka mananjanaka dia tokony hitatra ilay izy hoe raha mbazasa ny zanana firy ny tambola kely mba naniry ho zanakam-panan-karena mba hatsangana hoe izay namako mba tratra kely an'izay tambola kely hoe Andriamanitra ny hamindra fo amintsika menakavy satria maninona mieritreritra ianao hoe tsy manana ohatra ny mety hoe le manany reny ray aman-dreninao nefa le ray aman-dreny hoe fotsy vola efa manao ny ataony rehetra mba ahafahanao mba mivoaka anatin'le fiainana le izy moa rehefa manana an' Jesosy zany hoe voafantatra daholo zany rehetra zany raha mbola tsy manana an' Jesosy hoe tsy mahazo an'izany resaka izany tsy isy azonao zany dia eto mozy Jesosy mino ny zanak'Andriamanitra va ianao manome môrsy Jesosy hoe Andriamanitra ny afaka mananjanaka ary ianao ny afaka tonga zany tsy haiko andrasany hoe Andriamanitra zany efa miteny hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao dia misy zavatra be dia be tia ny teneny anatin'izany hoe mananjanaka ane izy ary matoa izy mite fa mananjanaka ane dia ianao koa zany tia mozana Andriamanitra zany efa miteny misy ny lanitra inona ny tiany atongavana afaka makany ane ianao jereo ane le fitiavan'Andriamanitra izy zany tsy ohatra antsika le hoe jereny ana dikan'iny tsy hanome izy io ary zay mila nanarana ny zaza sy ny taranaka ny vady amanjanaka sao dia ampalahelo olona ny fanehoanao ny zavatra anananao fenao tsy mieritreritra ny izaran'ilay izy akory fa neny Jesosy matoa izy miteny hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao dia manaitra izy hoe Andriamanitra anie tsy Andriamanitra any etapin-doha tsy takatra ny saina tsy takatra ny maso any ambony be tsy hita masy tsy mahita antsika fa mananjanaka izy ary io zanan'io eto izao hoy Jesosy ary natongavan'io zanan'io anitatra ny famille la tokana izy ny ala tany la matoa izy miverina any zany hoe misy prêt-à-pot amin'ny be dia be mila tsangana zany eto ambony tany tonga dia any amin'ilay fiovan'ny
karazam-piainanao mihitsy ny atsipon'i Jesosy hoe ianao nie tsy voatery galera amin'ny mahazanak'olombelona amin'ny mahataranaka adama misy oziny misy programa vaovao miainga any. Wow, misy programa vaovao miainga any ry jamba na hiratra. Amen. Anampy ny fijoroanao ny fahafantaranao fa nidina teto ambony tany ny zanak'Andriamanitra naka ny endriky ny olona nofo mba hatonga ny olona izay mandray azy afaka ho tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Tompoko, iza moa no izy mba hinoko azy? Ho Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary ho izy, tompoko, mino aho. Dia nenkohaka teo anatrehany izy. Tonga dia mampienkohaka. Tadintsika Petera, vao nitobaka ny trondro, tonga dia mampienkohaka. Le ragajambatra ny ambohaka nampahiratan'i Jesosy tao Siloama, nasiana fetarora ny masony, namoronan'i Jesosy maso vaovao, tamin'ny alalan'ny fialoavan'ny Révélation fa Jesosy ny fahazavany zao tontolo zao. Misy révélation omeny meloa, dia avy eo fagagana, dia avy eo misy révélation omeny aty aoriana hitondra fijoroana. Nefa raha ny conversation fanaovan'ny Tompo tamin'ity jamba nampahiratany ity, dia Jesosy ny se présenté ho zanak'Andriamanitra, ampitondrika ny fifantohan'le jamba nahiratra ho any amin'i Jesosy. Amen. Tsy ny hanala antsika avy eo amin'ny fanjakany aizina fotsiny natongavan'i Jesosy, fa ny hanaitra antsika ny amin'ny fahatsapana fa mananjanak'Andriamanitra, ary isika koa dia tia ny hatsangana ho tonga zanany tahaka an'i Jesosy. Matiantoka tsika moa raha ohatra hoe mpanafaka anaty aizina fotsiny Tompo. Satria raha esorina anaty aizina ianao dia mety eo amin'ny mazava fa eto ambony tany. Fozidy Jesosy le programa lavitra noho izay. Esorina avy ao anaty aizina ianao dia afindra trano. Lasa ao an-tranon'ny rainao izay any an-danitra. Jamba toko Jauna toko 7:5-20. Zavady naran'i Jesosy. Jamba teo aloha fa mahiratra zao. Tsy ampy hoe niova ny ao anataminy, fa mila mahafantatra azy. Tsy hoe mpanova jamba ho mahiratra fotsiny Jesosy, fa zanak'Andriamanitra izy. Zanak'ilay namorona ny maso Jesosy. Izy ny teny mpamorona nampisy ny tova rehetra tao anatin'ny olombelona rehefa nitsofina ny fofonaina mahavelona. Misy zavatra mihoatra zany tian'Andriamanitra andrandrainao amin'ny alalan'ny fisokafany ao anatinao ahalala azy bebe kokoa. Fisehoan'i Jesosy amin'ny mahafahazavana dia nanaisotra nyity lehilahy ty avy tao anaty aizina ary nanokatra ny masony tsy ho voasaka ny aizina. Fa nahazanak'Andriamanitra ny Jesosy dia hanampy an'ity lehilahy ty sy hitahiry azy. Hozy izy Jesosy amin'ny Jauna 17:1 dia dinganina amin'ny 17:12. Hozy izy, raha eo tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao ary amin'ny mahazanakao raha mbola teo aminy aho hozy izy dia nitahiry azy. Ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy zany dia hitahiry anao. Ianao zany mila mahafantatra hoe ny sitrapon'Andriamanitra momba dia hitahiry azy. Dikan'izay raha ianao zany misafidy any anatinao any hoe tiako ny fijoroako mba ho tsara, dia d'accord aminao Andriamanitra fa ao anatin'ny programma zany. Tena hoe kaikinao tian'Andriamanitra ianao hijoro hoe faly izy raha tsy lavo zany intsony ianao hoe zany mihitsy ny programmany hoe. Ijentsika le vehivavy nijaly ampitiavana sy ampanambadiana. Jesosy tena nikarakara ny problema rehetra sy ny aretina ny eritreto. Samy mandray ny anjara fotsiny mazao nangatanana. Mizara taitaitra ny olona efa ngandrina mijaly ampanambadiana. Hoe tao amin'ny tompo manginginao zany. Fa nisy zany. Hitanao ny antony Baiboly ampiarihary anao hoe izay ka hoentinao eo efa nisy tao daholo zany. Nisy tao daholo. Ty vehivavy ty Samaritana, Jauna toko 4, 13:10 ka hatramin'ny 15:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namalaka ranao tamin'ilay vehivavy hoe izay rehetra misotro ty rano ty tovozonao io dia mbola angeta ety indray. Fa nizaniza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angeta eta mandrakizay. Ny rano izay omeko azy dia oloha rano miboiboky ao anatiny no fiainana mandrakizay. Ho raha vehivavy tamin'ny Tompoko, omeo zany rano zany mba tsy angeta eta ananketo atsaka intsony. Nresaka rano Jesosy, rano izay tsy ampangeta eta intsony mandrakizay, ary tonga dia lian'ilay vehivavy Samaritana nisokatra tao anatin'ny fony, lasa evanjelista ikuizana izy, nitaona ny lehilahy rehetra tao an-tanàna tsy hijery azy fa hijery an'i Jesosy. Ilaina zany le fahaizanao mitony io. Ilaina ny fahaizanao mampiresaka io. Ao amin'i Jesosy fotsiny. Ty vehivavy ty enjana. Io masony fotsiny tonga dia manary lamba le lehilahy ao an-tanàna.
fa ho anazy. Nefa ilay zavatra napetraka Andriamanitra ao ho an'Andriamanitra. Dia tonga Jesosy amerina n'ilay zavatra nomeny mba tsy ho ampiasaina any amin'ny nofo araka ny filan'ilay vehivavy izay ampijaly azy. Aika ty vehivavy mampijaly lehilahy ty keke mijaly ke izy io kay. Mamelahy ny heliko le nampijaly anao fa anka izy mijaly koa. Karatsinako. Aza manana fo ty mahita olona mijaly zao nefa ilay hijaly amin'ny mihitsy. Zany efa zanak'Andriamanitra nga za azoko tiana. Azo hitsahana ny lohanao izy ny boky salama. Mbola tsy hitanao iny teny iny. Nandirako lenao anitsaka ny lohana ka ianao dia teny ny lohako tsy azo hitsahana amin'ny anarana. Boky ny salama miteny fa mamaky salama ozy izy ny boky ny salama. Mamelahy eloka verina anao tamin'ny voalohany tsika. Fa io vehivavy io mety azonareo verika ve zao le lehilahy rehetra nampijaliany. Aika izy ny tena mijalika ao anatin'ny fampijaliana ny hafa. Ary izay maharatsy ilay hoe ny olona maratra tsy sitrana dia andratra foana mandritra ny androm-piainany ambara-pifanenany amin'ilay mpanao fanafody dia Jesosy. 25-26 ora vehivavy taminy fantatro fa avy Mesia ilay atao hoe Kristy. Fa rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hita amin'izay ilay révélation ampijoro ho Jesosy taminy. Za izay miresaka aminao no izy. Rehefa mijerentsika ny fiafaran'ny fampiresahana izy mianaka dia ny se présenter ho Mesia Jesosy. Nampitodika ny fifantohana ty vehivavy ty izay nanana olana ara-tokantrano fa marina fa misy ny rano tsy mampangetaheta fa ambonin'izay misy Mesia. Ny rano mantsy mety eo amin'ilay hoe tsy ampy rano dia mila misotro fa Mesia na anaty lavaka ianao na anaty fahotana na anaty fahazaran-dratsy afaka esoriny ao ianao. Amen. Zany hoe tonga eto Jesosy teny amin'ity vehivavy ty hoe afaka ny ho délivrer sy libérer anao anatin'io problema sentimental, émotionnel resaka tokantrano io. Mandraka andro aniva 4 taona ilay vehivavy mbola misakoroka amin'io resaka problema io. Toy Jesosy afaka ny ho afaka amin'io ianao fa misy zavatra mihoatra an'io satria efa tonga ny Mesia. Ny maha-Kristy an Jesosy dia hita irenao. Zay mahatonga Timoty 2:7 manambara hoe ho tehirizina tsy anatsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Vokatra Jaona 4:39 ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany nihinao Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra tamiko izay rehetra nataoko. Avy hatrany dia fiantraikany teo amin'ny Samaritana tao amin'ilay tanàna. Ohatr'izay koa tao amin'ilay jamba diniko namaky an'izy ity Jaona 9:18 ary amin'izany ny jiosy tsy nino azo ho efa jamba ka nahiratra ambara-piantso ny ray aman-dren'ilay nahiratra. Hitanareo amin'izay miteny Andriamanitra miseho ny fahagagana. Miteny Andriamanitra ampijoroany ilay olona fa ilay fahagagana tsy ho an'ilay olona rehetra fa ho an'olona be dia be. Misy prinsipe be dia be mila azontsika zany. Andriamanitra zany raha hanome zavatra anao dia mba ho hitan'ny olona fa misy izy. Tsy hoe ianao zany tsy voatery ilelalela ianao. Samy hafa ilay témoignage ataontsika eto ho an'ny eto sy ho an'izay afaka mahita hoe ay Andriamanitra manao ka ohatra n'iny nijoroan'iny olona iny. Ilain'izay. Ary ny boky ny Apokalipsy koa dia milaza fa izy ireo dia naharesy noho ny amin'ny ranjanak'ondry sy ny teny vavolombelona, ny teny filazana azy. Ka anisan'ny maneho ny fandresena ny fiantsoana ny ran Jesosy mampatsiaro ny famelan-keloka dia ny vavolombelona tamin'izay nataony teo amin'ny fiainanao. Sady ampaherenao izy amin'izay manaraka hatrehana no mampahery ny hafa mety mbola ao anaty ady fa ay possible ankany satria lavitra be ny vavolombelona dadabe Abrahama fa mahafinaritra be rehefa olona miaraka amintsika ny ara-mipetraka toy ny ray bus tamintsika ay izy koa kay nandray. Io olona afaka jerevinao dia ay ve zany ohatra izao zany ny olona mahazo valombavaka fa ilay Abrahama molay misy zany Abrahama zany nontany ny angezan'ny volombavany ohatra n'izany dia miara-manofinofy ny Abrahama be volombava daholo. Mihoatra noho izany anie fiarahantsika eto. Efa vitany eny ny Abrahama fa nenao ny zao ny karakaraina andro amin'ny maraina. Amen. Maria Magdalena vehivavy ratsy fitondra-tena. Jaona 8:9-12 amin'aran'i Jesosy. Ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsiraray hatramin'ny zokojokony ka hatramin'ny zanjandriny ary Jesosy rerianiny sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraky Jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aiza reny tsy nisy nanameloka anao va dia hoy Maria tsy nisy tompoko dia hoy Jesosy za koa
tsy manameloka anao. Mandeha ary amin'izao sy izao aza manoty intsony, ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraiky nanao hoe izany fahazavan'izao tontolo izao. Zay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina, fanana amin'ny fahazavany aina. Révélation voalohany, za tonga eto aminao tsy hanameloka anao. Dikan'izay départ tsy misy eloka zany ny fifampiresantsika mianaka aloha eto. Ny fivehivavy io vao avy nanao ny nataony tany ary mino fa tsy dia tena hoe noho ny amin'ny vola tsy misy fa noho ny amin'ny filana tsy aritra. Zay ny problema amin'ilay hoe misy mpivarotra tena ohatra dia hoe omenao asa izy mba ialany amin'io ka mahatonga azy manao an'io eny adalan'io izy. Dikan'izay na omenao asa ary izy isisika anao an'io asa io indray izy ny arivana iny raha ohatra ka tsy délivre izy. Ty vehivavy ty nitenen'i Jesosy, tonga eto izy tsy hanameloka anao. Fa amin'izao sy izao aza manota intsony, ary ny hanampiana anao mba tsy hanota intsony zany fahazavan'izao tontolo izao, zay manaraka inona ty niteneniny, raha zay ianao tsy manaraka lehilahy hafa zany intsony, fa za amin'izay arahana ho Jesosy. Fa raha manaraka ianao dia tsy handeha amin'ny maizina. Dikan'izay point voalohany hitranga Maria Magdalena zany tsy mivoakala intsony loha izy. Balise zany zay mba tsy mivoakala zay amin'ny alina mantsy rehefa maizina sy maloka sy tsisy mahita, amin'iny ny masasa manao ratsy ny olona. Natongavan'i Jesosy mba tonga ny olona manaraka azy hanana fahazavana aina tsy handeha amin'ny maizina. Dia hozy Jesosy manomboka eto ianao manaraka tsy voatery handeha amin'ny maizina intsony. Amen. Ary amin'izao sy izao aza manota intsony. Amen. Inona ilay mahasamihafa an'ilay révélation anankiroa hamarana antsika azy androany maraina. Les révélations voalohany principe de Dieu à appliquer. Fa les révélations ampijoro anao principe avec Dieu. Asika ve zany? Ny principe de Dieu moa tsy afaka ataonao na dia tsy miaraka amin'ny Dieu ianao. Appliquenao fotsiny any amin'izay toerana misy ianao any izy dia mahomby. Zany hoe mahatonga ny fahombiazan'izao tontolo izao ny fahombiazan'izao tontolo izao hoe fampiarany zavatra ny tenenin'Andriamanitra. Asika ve ilay izy? Fa ny matery an'Andriamanitra tsy hainao ampiatra izay teneniny fa hainao hiaraka aminy mihitsiny. Teneniny akaikinao androany maraina zao hoe misy zavatra ho tenenin'Andriamanitra. Dia rehefa appliquenao hoe dia sitrany ianao. Inona re ohatra ny foravoravo dia mahasalama tsara. Raha ianao zany mahavita mifeny cœur anao hifaly, hiravoravo, hitsikitsika amin'ny androm-piainanao, dia misy zavatra miara-miasa mahasoa anatin'ny taovanao tsy apozinao fa to dia manadio tsara ny rein, miketoketoka tsara ny vavony, lalan'ny ra zany tena mihirahira mihitsy mitondra ny ra manerana ny taovanao, ny fonao tena midobodoboka tsara mihitsiny satria maninona faly ianao. Ary hozy izy ny Baiboly raha vao voafehanao ny fifaliana ao amin'ny fonao dia mitondra fahasalamana ny amin'ny vatanao. Fa ny programme an'i Jesosy tsy hainao falifaly, salama dia tsy hita. Fa ny programme an'i Jesosy miaraka aminy ianao, manaraka azy ianao, ao aminy ianao, ary izy ao aminao. Dia hitanao izay zany mahatonga antsika mila mianatra sao dia tavelo amin'ilay za zany te ho sitrana androany maraina. Tsy izay fotsiny. Fa Andriamanitra te hiaraka aminao, tsy androany maraina fa androany tontolo. Sarala! Ary raha pitso maraina ohatr'izao indray. Ka raha vao tsy fantatsika ny zavatra ny ampon'Andriamanitra dia maninona ny terentsika Andriamanitra matatra ny ampontsika. Ary dia nangina ny fivoriana tamin'izay fotoan'izay. Fa maninona ny terentsika Andriamanitra hoe fantariny atao poko. Mba fantariny ampon'Andriamanitra aloha Inona ny ampon'Andriamanitra? Ianao hiaraka aminy. Teneno akaikinao. Ny fiafarany ty resaka ty mantsy hoe any an-tranony ary ny tranony hoe tsy hitanao rery zany. Mila mpanampy ianao hoe anoranao lalana, hitantana anao, mialeto ianao mba ho tonga sao matsarany. Tsy afaka atory le izy hoe fa tsy maintsy miaraka aminy ianao. Ianao io zany le karazany hoe atoro fotsiny dia mahazo mandeha ianao tsy dia tsara zany izay.
Zay le façon-na fiainana zay zany tsy dia tsara loatra hoe atoro fotsiny fanaovana an'le poulet rôti dia afaka mandeha nareo tsy dia tsara zay. Satria tsy eo amin'ny poulet rôti ny fifankatiavana. Feo amin'le miaraka manao an'le poulet rôti. Mazava ve zany? Dao tsika isaina hoe olona anankiroa ifamofo. Vita amin'ny famofona dia hoentina amin'ny pasitera atao mariazy. Dia mandeha mivoady. Dia zao tenen'le lehilahy na le vehivavy manjary misy maso midiridiry be raha vao atao koa ny anankiray fotsiny. Dia izy le anankiray amin'le ray amin'izy roa zany. Manao fanekena fa tsy hiala aminao raha mbola asianao vola ao an-trano. Ka tsy mampaninona tsy eo mihitsy ary ianao rehefa metranao vola fotsiny aho. Na le pasitera mety ho gaga ina tsy zany mivoady asena vakino. Hitanareo amin'izay sekoly fanasitranana andro amin'ny maraina tsy fanasitranana fotsiny tian'Andriamanitra omenanao. Ina dikan'izay azo nomena le izy, azo atao le izy, fa tsy izay fotsiny fa ianao hiaraka aminy. Josoa toko voalohany 10:20 mantsy dia miteny fa rehefa saintsainina ny teny tsy avela hiala ao am-bava dia voatandrina ny zavatra teneninao dia amin'izay fotoan'izay lavrara ny lalina dia ambinina. Hozy Jesosy ao marika toko voalohany 17:20 tia le atsika ty tsy mba tahaka izany hozy izy fa miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia azo atao. Avec Dieu tout est possible. Ny olona maty tao amin'ny testamenta taloha Luc 16:22 naran'i Jesosy ary maty le malahelo dia nentiny anjelo eny tratran'i Abrahama to dia voafetra eo amin'ny tratran'i Abrahama. Fa rehefa tonga Jesosy Jaona 14:2 ao an-tranony raiko. Asika ve zany tonga dia any aminy satria miaraka aminy tsy tokony hisaraka aminy. Mbola misy mihoatra noho ny manompo an'Andriamanitra zany, miara-miaina amin'Andriamanitra. Tena akaikinao tsara ianao manompo an'Andriamanitra hoe antom-pisiny zany hoe fa tsara mihoatra hoe miara-miaina amin'Andriamanitra ianao hoe afaka omena tehaka mafy be ve Andriamanitra tazany fahamarinana zany. Amin'ilay révélation le hoe mahazo fahagagana fotsika dia zao Andriamanitra manohana, Andriamanitra eo alohako izy ary Andriamanitra ao ariko izy. Manomboka hitanao amin'izay le zavatra resantsika fa ny tian'Andriamanitra tsy any alohanao zany izy, tsy mijanona ny fotsiny izy, tsy any arinanao zany izy, tsy melo lalana izy mandrava amin'ny fahavaloko raha tsy fanao amin'ny birao ministera. Mba mamela elo kare ny fahavalona le tsy olona fa devoly. Fa ny tena programan'Andriamanitra ianao mahatsapa hoe miaraka amiko Andriamanitra ary za miaraka amin'Andriamanitra. Le anankiray le don de Dieu. Le anankiray Dieu le donneur. Mila misokatra ny ao anatinao ahita an'Andriamanitra. Tsy eo amin'ilay fanasitranana omeny fa le mampanasitrana azy. Tsy le mandrakizay nampanantenainy fa izy mihitsy ny ray ny mandrakizay. Tsy le tolotsaina pahendrena tonga dia hanova zavatra piarinao rehefa avy eo fa izy mihitsy ny mpanolotsaina mahagaga. Tsy le fiadanana avy aminy fa izy mihitsy ny andriny fiadanana. Tsy le hery avrinao arena sy avitanao zavatra tsy vitan'ny olona normal fa le izy Andriamanitra mahery mihitsy tsy famonjena ny ilainao. Miova ny toroteniny zareo ambony ao. Tsy famonjena ny ilainao. Dia raha mba azonao le lesona dia mba valia hoe fa inona zany? Mpamonjy no ilainao. Manasanao hitsangana ame voninahitra ny tompontsika. Ao famontananao dia terenao Andriamanitra hoe Tompo, ainao atao ny fahagagana. Vitanao zany avy amin'ny fanambarana isehonao. Fandroany ny tairinao vaovao indray izay. Andray ny fanambarana ahafahany mitahiry ny tenanay. Tsy izahay sitrana fotsiny fa izahay miaraka aminao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo apetraka eo am-pelatananao ny fanovana ny any anaty. Ifandray amin'ilay karazam-piainana irinao sy andrasanao mba ho raisinay sy ampiarinay. Mankasitraka sy misaotra ny amin'ny tsiraray avy tonga eto andro maraina. Eny tokoa afaka ho vitsorana eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy sy ho aseho ny vokatra ara-panasitranana satria marina loatra fa nidiakapoka taminao no nanasitranana anay. Fa melohan'ny andraisan'ny olona fahagagana sy fanasitranana
tianao hanome antoka sy tokony tsirairay avy fa hitahiry ny fijoroany amin'ny safidy izy ireo. Izahay mba ho marina tokoa fa tsy hoe manaraka anao avy ao aoriana fotsiny izay fa miaraka aminao au même niveau mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy ala aminao izay Tompo, tsy hanompo Andriamanitra avy izay. Fantatra loatra fa ianao ny ten'Andriamanitra. Maimaim-poana ny zava-tsoa rehetra avy aminao satria efa nieretanao sy efa nivitainao mialoha sy nandritry ny azo fijaliana izay rehetra mety ho ilainay. Tsaroanay ny teninao Tompo tamin'ny nanoloranao ny fanahinao hoe vita ny zavatra rehetra. Raha maraina izay Jesosy manavao tokoa ny fanoloran-tenanay. Fa hiambina, hitandrina, hiaraka aminao ary tsy hiala aminao. Samy mivavaka dia omeo n'Andriamanitra ny fanahy vaovao indray andro maraina. Tenenao Andriamanitra fa tsy hiala aminy ianao, mba omeo izay toko izay andro maraina alohan'ny hivavahanao anao. Omeo an'Andriamanitra ny any anatinao lalina io Tompo, tsy avelako izy zavatra ampiala amin'ny fitiavanao. Na zavatra mahasosotra, na zavatra manafotoana, na zavatra mandratra, na zavatra tsy mahafapo, na inona mety endrika isehoany izany, na zavatra mety midecevoir, mandisy fanantenana, mahaverevitra, mahakivy, hoarako izany avy amin'ny fandrenesako ny fampianarana sy fampaherezana menao andro amin'ny maraina, fa tianao hijoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ataovy amin'ny faritra mararina manaintaina ny tany ho ankavanana fa hivavaka ho anao isika miaraka. Raha tsy fanaintaina ilay izy sa mety momba amin'ny fiainanao dia ataovy amin'ny lohanao fotsiny. Andriamanitra mahafantatra hoe inona ilay izy fa tonga dia angatantsika miaraka eto. Mazava ilay zavatra nomen'Andriamanitra, ataovy tanteraka ny fijoroanao fa ilay fahagagana azo fitsorana. Inona ny tenenina mizavatra ho fitsorana zany andro amin'ny maraina satria fantatrao ny tokony atao ao aoriana ny andraisanao an'ilay izy. Ny sosiantsika hoe ho azontsika ve ilay izy, ny sosian'Andriamanitra hoe ho aiza ianao raha azonao ilay izy. Fantatrao hoe ny dikan'izany, azo alehanao zany. Azo zavatra alehanao zany. Andray zavatra ianao andro amin'ny maraina, miangavy ianao aza velan-dala ilay teny pahamarinana, mijoroanao ao aoriana ny fandraisanao an'ilay izy. Raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy Vernamasina sy Manan-kery avy Nazareta. Mivavaka izay Tompo amin'ity maraim-baovao ity. Atateraka ny anjara fanasitrahana ho an'ny tsiraray avy eo amin'izay ametrahan'ny tanana araka ny direktiva omenao. Mety eo amin'ny vatany izany, fa indrindraindrindra mety eo amin'ny fiainany mahatonga azy mametra tanana eo amin'ny lohany. Andro amin'ny maraina Tompo, tsy ampy ny fahalalako alalako inona ny manjoa an'ireto olonao reto, fa fantatra fa ny fanahinao afaka hiasa ao anatin'izao fotoana maraina izao. Anononana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa sitrana amin'ny rofinao. Sitrana amin'ny aretina sy fanaintainana eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko ho afaka io aretina mitady hikiky ny fiainanao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy ny anjara tokony ho anao amin'ny anaran'i Jesosy satria omenao ny toky fa tsy hiala ianao na azonao ary zany. Averena hoe za Jesosy tsy miala. Ninona omenao amin'ny fotoananao amin'ny anaran'i Jesosy. Manona fanasitranana hatrany tapidoka hatrany Palade. Lo, maso, sitrana ny orona na anaty aty orona, vava, tenda. Ninona mangitingitika anaty aty vava, akanjo nifinify. Ninona articulation vatanao ka mitady ararina anaintaina, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Hatrany amin'ny tenda, atoka, lamosina, vo, tsinay, vavony, lalan'ny rivotra, avokavoka, lalan'ny rà, lela, raisy ao fanasana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mety any amin'ny épaule, sandry, poignet, tongotra, cheville, na inona tsy voatonona na taovam-pananana, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Avafantanao dia tonga dia isaora Andriamanitra mankasitra azy. Isaora miaraka amin'ilay tokony omenao an'Andriamanitra. Isaora miaraka amin'ilay fijoroana hijoroanao manomboka andro maraina. Isaora miaraka amin'ny tsikitsiky sy fanantenanana anaty satria fantatrao amin'izay hoe inona ilay andrasan'Andriamanitra. Saotra raha amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Mankasitraka any amin'ny zavatra omenao vao maraina. Misaotra any amin'ireo olona mandray kasika, fanasitranana, fahamaivana, valim-bavaka, fahatsarana, fahagagana satria nomenao Tompo ny zavatra tao am-ponao. Fa tianao tsiraray avy hijoro hiaraka aminao na dia omenao azy izay iren'ny fony.
sotraray ô mankasitraka amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ataovy tehaky ny olona falifaly nandray zavatra ampinono. Mahazo toerana. No fanatytsika vetivety dia tonga dia hamarina mitsodrano. Halleluja. Manomboka tsara ny herinandrotsika miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Hitanao misy fotoan'Andriamanitra miteny hoe mitondra raglan. Zay fotsiny teneny. Hainao ny dikan'izay ho avy ny orana. Misy fotoan'Andriamanitra mi-invité anao dia zao ny teneny niary sakafontsika rapitso atoandro dia aza misakafo manomboka androany alina. Hainao ve dikan'izay? Esy mihitsy ilay zavatra hohaninao. Dia ohatr'izay koa ny teneny andro maraina. Joroa tsara ao aoriana n'inona? Ao aoriana ny hanaovany zavatra sy hanomezany zavatra. Hainao dikan'izany ve ny zavatra ny fitsoran'Andriamanitra teo? Mety ho takatry ny sainao, mandehana tsara fotsiny dia mijoroa amin'ilay zavatra nampianariny. Misy révélation nomeny mba tonga ilay fakagana ho tonga ny ampelantanan'ilay olona. Fa mi-insiste izy avy eo, misy révélation omeny alohan'ny tsy aonany amin'iny olona intsony mba tonga n'iny olona iny hitahiry ny fanoloran-tenany mba ho voatahiry ilay miracle voarainy. Amen. Amen. Tononona aminaran'i Jesosy ny fatanterahantsodrano eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy hitahiry anao Andriamanitra. Atanjaka ny toe-panahinao, atonga anao hitahiry ny safidinao. Ho araka sy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahita ny fandresen'i Jesosy ho tonga fandresenao. Mahita ny fijoroanao fa tsisy na inona na inona ampisaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy. Mahita ny fitombonao mahita ny fiainam-bavaka ao atonga anao tena ho kristianina sy zanak'Andriamanitra mahatoky sy mijoro tsara mitondra fifaliana ho an'ny rainao. Mandehana herinandro avao ty herinandro ty tsofina rano sy tononona herinandro tsara isehony voninahitran'Andriamanitra, isehon'ireo fahatsaràn'Andriamanitra, fahombiazana, fahagagana, voninahitran'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Satria fantatr'Andriamanitra fa zay ho asehony amin'ity semaine ity dia mbola iny ianao miverina eto amin'ny semaine ambony. C'est tout. C'est une église. Mba ataovy renao mihitsy ny zay tonga amin'ity semaine ity verina amin'ny semaine ambony. Any ao ambadika izay zay mbola tsy tonga amin'ity semaine ity koa. Ay, le amin'ity misy dia efa miverina tsara be. Fa indrindraindrindra le amin'ny heron koa zay mbola fotoana omen'Andriamanitra antsika. Tena akaikinao fiadanana ho anao hoe mety ny zavatra rehetra hoe amin'ny lafiny rehetra hoe joroa tsara foana hoe fa ny ambiny hoe ho karakarain'Andriamanitra satria mijoro ianao. Ataovy tehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Araka ilay vaovao tamin'ny voalohany rapitso maraina eto pasteur Rodolphe no mitondra ny teny eto tahin'i Jesosy daholo.